Aleloia, dia amin'ny fifaninana lehibe indray raha lasa babalala mihaona amintsika amin'izao fotoana izao dia fahalybe indray ny tenako mihaona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isanandro manotontosana izao fandarana mamintsika izao dia hotahiny tompo daholo aritsika rehetrarehetra faly mahitanao ary matoky simino fa ifampireto indray tsika androany ary mirary koa raha mirary mba tsy halamaina eto ianao tsy lany fotoana fotsiny etiny ianao fa mba hivimbina ny fahasoavan'Andriamanitra ianao raha hiary eto amin'izao fandarantsika izao izay ifampirezatsika isanandro eo amin'ny adiny iray sasany eo ifampirezatsika amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia matoky simino fa tsy takan'ny idiranao teto no ivoanao eto amin'ity androany ity fa dia tena heritoka anao raha mitanondronondrika ianao hitraka raha somary kivikivy ianao dia tena hoe ahery zany ny faniritsika anatin'ity fotoana izay rahantsika ity androany dia raha androany no votoka eto dia tenanao hoe tonga soa ianao mahereza dia hotahin'Andriamanitra be dia be any ianao sy ny ankonanao efa lasa sady ny anarantsika efa lasa ny ambony any sady fa raha latojo ny hiditra teto voalohany dia tahiny tompo raha latojo dia hotahin'ny tompo izay rehetra anao sy izay rehetra momba anao raha latojo ny fitanan'Andriamanitra ny hikasika anao ary hikarakara ny momba anao manotorika dia tahin'ny tompo raha latojo ny fahasoavan'Andriamanitra anaraka anao amin'izay rehetra alehanao manaraka azy tokoa Marizô, Selina dia tsy haiko tsony izay tao aoriana rehetrarehetra fa ny azakazaka be izy fa tonga dia amin'ny kôdaly eo nitsika izao kadaka malala Jesosy mahery mamavaly tina Anjasika Patitsy, Rodine Marie, Fity, Erika, Angelina, Labavy Angela zany artizana de Madagasikara, Tody Raonso, Fabiola Zanakadapa, Razana Monika, ho anareo izay tany ambony tany ka mbola tsy voatonoko dia afaka miverina manao commentaire kely nareo dia hitako fa lasa aingana be ny anarana tao ambony tao mialatsiny indray dia misy betabe tsy voateniko tao zavitsalama Jean Angelin izay indray vao hita tahiny Jesosy, Zamina Geneviève Randriamananjara, Mami, Berthe Savage, J. Carla, Andrina Suzelle, Rodine Marie, Tonga Soa, Thierry Albenja sy ny Ana Maheny Soa, ao ihany koa Marina Tiana, Aloe Vera, Becky Roland et Becky Soula, Becky Roland ihany ngamby io, Andoandry, Tonga Soa Yanova Rosen, Anadandra Navavy Selina, Koda Leoni, Sarakoto Malala, Artizanay de Madagasikara, tahiny tompo Navavy Mihaja, Jesosy Mahery, Anitra Clarisse Fambeazana Fitahina, Felana Rakoto, Tsisisona Ralatojo. Izay mba anjaran'izay tonga tafiditra voalohany eto dia ny mahazo tsodrano kely ohatr'izay. Rosina, Angelina Andrinasolo, Soameva, tahiny Jesosy, Rantanila Marie Charline, Claude Ravelarso, Berthe Sava, fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy izy ihany io izy Rody Becky Roland. Andao atsika aloha milohan'ny zavatra rehetra andao tsika hivavaka andao moa tsisy fanotinana ifity dia hivavaka hanomboka ny fotoana atsika dia tonga dia heno antsatonon-kalo indray tsika androany dia hivavaka fanombohana raha nabavintsika Felana Rakoto dia aorian'izay heno antsatonon-kalo izy andray ary zao eritreretinareo anao antsatonon-kalo eto olona mbola tsy nanao teto mihitsy izy fa androany izy vao mba hanao antsatonon-kalo dia mba ho an'izay mahay an'izay dia mahazo cadeau tsodrano izy izy ary no hanao antsatonon-kalo eto androany olona vaovao be indray mbola tsy nanao mihitsy ndao ary Felana Rakoto aloha miloha zavatra andao hivavakantsika ho an'ny fandaran-teny tompo zoko Felana Rakoto. Dia mbola faly marahaba-tsika rehetrarehetra indray miampafiarabana amin'ny anaran'i Jesosy dia tahiny Jesosy paster miaraka hivavakantsika hanomboka izao fotoana izao. Andriamanitra misaotranao indray izahay amin'ity alina ity raha mbola afaka mandre izao fandaharana izao. Misaotranao izay Jesosy satria no mifamindram-ponao mbola tsy nalandritra anay ary
Filofiry moa Jesosy no mba naniry teo tratran'izao alina izao kanefa mety tsy mahatratran'izany fa zahay reto Andriamanitra dia velona tra-pamonjena ko tanterao eto ny teninao Andriamanitra manao hoe na aiza iangonana telo amin'ny anarako dia eo afovoany efa mihoatra an'izany izay Andriamanitra ka mety zary ianao hanatrika izao fandaharana izao ka ny asan'ny devoly sy ny fanelingelenana mitondra tsy fifatoana dia roana amin'ny anaran'i Jesosy tompony sabata tsy hanakery eto amin'ity fandaharana ity. Maro Jesosy ireo tokantrano maniry sy mangetahita izao fandaharana izao ko dia ary mifatratra tompo ny fifandraisanay aminy. Tahisa ady ireto mpanomponao izay anjara Jesosy ao ny torin'ny teninao sy izaran'ny teny mba ho teny fanasitranana, ho teny andresen-dahatra sy anotsiana izay diso. Jereo amin'ny fomba manokana ihany koa Jesosy ny mpiaino mba akitra sy handrainy amin'izao afatra izao mba hisy ny ho resy lahatra Jesosy na dia teny iray mba havamonjy azy izy ihany koa ny ahazo hery indray amin'ny alanan'izao fotoana izao Jesosy ary ho famelom-balanana ny nofony rehetra satria ny teninao Jesosy manao hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra mivoaka ny vavanao Andriamanitra. Dia tahio ihany koa Jesosy ny vavaka izay asandatra ho an'ny firenena mba azon'ny vahoakanay ny famelan-keloka sy ny famindram-po Andriamanitra mba hiadana izany firenena izany mba hiadam-pinaritra. Dia ao koa Jesosy ny mpanomponao izay anao ny antsatonon-kalo ianao koa Jesosy ny hamary fitian'izany mpanomponao izany. Dia jereo manokana koa Jesosy ireo izay any an-dalana izay novidinao indray Jesosy any amin'ny toerana samihafa handray izao afatra izao dia ianao tompo ny hanamboatra ny programan'izy ireny mba azony mandray mba azony mandray sy ny ainy izao tenin'Andriamanitra izao. Izay rehetra tsy voaton'ny mivavaka Andriamanitra dia ianao no mameno izany dia voninahitra ny eo anao ka hatramin'ny talon-driraka mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra Zokifelina Rakoto tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto. Dia Andriamanitra manan-keram-pahasaorana ane hamaly fitianao Zokifelina Rakoto tamin'ny asa izay nataonao teto tamin'ity androany ity. Ieno antsatonon-kalo tsika mantamonareo hoe rahalahy sa ranabavy le izy ka raha hiteny aminareo hoe rahalahy dia tsy misy afa-tsy izay evatra amin'ny rahalahy raha aminay dia efa nanomarina nareo fa dia olona mbola tsy nanao teto mihitsy moa izy ity fa dia misaotra nareo nitsatotsatoka teo daholo anankiray taminareo ihany na marina hoe iza no anao antsatonon-kalo amin'ity androany ity dia ny anankiray taminareo ihany na marina hoe iza ny anao an'le izy andao ary to dia notsika izy fa mety fantatrareo ihany ny feo andrahinonareo tsara tahiny tompo ary ilay mpiantsatonon-kalo dia orinazay ieno hira ditra amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra ndao ary. Nahoana no midify ahy ilay masoandro mipalika tao an'ny olona rehetra fizao kosa manjo rehetra. Aiza ianao ry fitsarana no manalavi-dalana tsy mahita izato varavarana fenongidy sy manganana. Efa elany mba niandry ny anjara fifaliako tsy mety tafandrimandry miatrika ny fahoriako. Ray malalo vonjeo re aiza ny lalana ale mba hananam-piadanana ny fijaliako tiako hifarana. Intsy aho manolo tena te ho feno fahendrena hikatsaka ny tena rena ka andeha tsy ho lena ny ty fiainana manonja feno olana mafonja. Voninao ny iova tsy hivilivily intsony ka narivotra mifofona orana mikija hitako izao ny lalana makao ampitsarana. Amen. Aleloia. Ny vadika any moa zany nanao tononkalo antsatonon-kalo androany dia isaorantsika azy zany dia misaotra anareo ihany koa
dia toy izy foana mankasitraka ny zofianana koa tamin'ny vavaka fa mety adiniko nakasitraka anao dia Andriamanitra malofitianao mitomboso sy mitomboa soavana dia mankasitraka mampinona kokoa tamin'izany antsa-tononkalo mahafinaritra be zany a tena nankafiziko mihitsy izy satria amin'ny mahavadika azy fa tena nankafiziko mihitsy le tononkalo sy le style anoratany an'ilay izy a mahafinaritra be dia mahereza foana mampionona dia manova foana ihany koa fa dia ao aminao koa ke le fanomezam-pahasoavana fizahako no tsy nahita teto akaiky teto mahereza dia tahiny tompo dia ho tahin'Andriamanitra raha nampaviaina ianao na marina teto dia hitanao raha nampaviaina zany hoe eny am-pelatanan'Andriamanitra zany ny fiainanao a dia Andriamanitra tena hijery andro ora minitra sy segondra ny fiainanao a dia tsy hisy ho latsaka eo imasony sy eo anatrehana anie zany fa dia ho hitany foana ianao raha misy ilanao azy na roviana dia tonga tsy lavitra anao Andriamanitra zay ny tsotranao raha nampavy iaina dia tahiny tompo a isika rehetrarehetra mahereza daholo a nampizy resika mino antsa-tononkalo hafa misaotranareo mankasitraka andrareo mampahery azy a ny fankasitrahana izay ataonareo ndao ary sika eno hira dia aorianan'ity hira ity tsika dia tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra izay rahantsika amin'ny rahalahintsika Jonathan indray nitondra tenin'Andriamanitra androany dia mivonona ianao amin'ny baiboly a dia maka toerana tsara fa ian'ny toriteny tsika dia avy eo aveloneto indray a mamelabelatra ny toriteny tahiny Jesosy a meno finaritra Hari cetu mandai kizai duri
Alleloia. Isy ialanatsika amintsika moa fa miraikitra be ny connexion ary tena ratsy dia ratsy misy ny connexion aty aminay aty androany tontolo dia tapaka ny hira ialanatsiny aloha zao dia nitapahana satria tsisy tsirony ilay izy tapatapaka fa dia ialanatsiny amintsika rehetrarehetra fa tsy miankina amintsika moa ny izany zavatra izany fa miankina amin'ny connexion ka dia ialanatsiny indrindra dia aorina amintsika indray ilay hira. Nefa ve nareo mahita anahy tsara aloha? Maheno anahy tsara ve nareo? Zay zany aloha fanontaniana voalohany misaotra mampionina ny solika vavanay izy ialatsiny maheno anahy tsara ve nareo mahita anahy tsara ve nareo? Zay aloha ny tena zava-dehibe indrindra. Misaotra Erika. Mahita somary tsara ozy izy Ranabaviliana, maheno ozy izy ny avy any Chine. Eny ary mahita sady maheno mankasitraka efa miora Soameva, Andrina Suzella, Eliza, misaotra. Maheno koa Nambinina, Nambinitsoa zafady, ny aina maheno Soameva sady mahita tsara. Mahita alleloia ay ampy zay. Njainjay tapatapaka. Njainjay ozy izy aloe vera tapatapaka Anabavy Saondra. Ay sy maheno sady mahare tsara. Antra Clarisse, Anjasika Patetsy eny ary. Naotsika to ditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mino efa vonona tsara isika rehetra ny tenin'Andriamanitra. Raha isoariny baibolinao iaraka amin'ny rahalahintsika tanora mavitrika mahavita azy rahalahy Jonatana hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra. Ndao rahalahy Jonatana avy hatrany dia menanao ny fitenenana mahery. Tahin Jesosy pasteur dia tahin Jesosy koa tsika tsiraray avy zay tonga eto androany faly manona fiadanantoa amintsika tsiraray avy za moa mitondra ny ten'Andriamanitra eto indray androany dia tena hoe raisiko fahasoavana lehibe ary fifaliana ho anahy foana fa fana hoe mba hitondra an'izany ten'Andriamanitra zany ho antsika sianao eto androany. Dia andrian'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika riavana malala dia raisy amin'ny baibolinao mamaky ny ten'Andriamanitra sika. Dia zany teny zany dia hitantsika amin'ny Salamo faraky amin'ny 90 dia ny 9:4 ka hatramin'ny 4:10. Salamo faraky amin'ny 90 ny 9:4 ka hatramin'ny 4:10. Dia rehefa hitantsika ilay teny dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria izao ny raketan'ny fitiavany dia monjy azy aho. Anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia maly azy aho. Hoy eo amin'ny arahory izy. Hamonjy tsy hame voninahitra azy aho. Hovokizako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Ty ten'Andriamanitra ty indray riavana malala ny ten'Andriamanitra izay tiany ho tenena amintsika amin'izao androandroany zao Raha vao mivakintsika ilay teny teo ngamba dia tonga dia hoe mampahery zany ten'Andriamanitra zany Ten'Andriamanitra tsy mila hazavaina akory, tsy mila hoe mbola tohizana lava be zany teny zany fa tena teny tonga dia hoe mampahery. Vao mamaky azy fotsiny ianao dia mahazo hery ny anatinao any. Fa zany indrindra nefa ny riavana malala no hitoriana an'izao teny zao dia raha raisintsika ilay 4:10 teo dia milaza hoe satria izao ny raketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Raha tsika sianao izay tonga eto amin'izao fotoam-bavaka izao ngamba dia samy manantena an'izany famonjen'Andriamanitra izany daholo. Ataoko hoe mandainga tsika raha hoe tonga eto dia tsy mba manantena hoe raha ao anatin'ny ady ohatra ny hoe mandalo ady sarotra dia hoe ianao n'Andriamanitra vavaka. Ohatra ny hoe mandalo anatin'ny trosa zao ianao dia mba maniry ianao mba afaka an'izany trosa zany. Ohatra ny hoe marary zao ianao dia manana faniriana ianao hoe mba ho sitran'Andriamanitra. Ohatra ny hoe tsy manambady ianao dia maniry mba hazo vady, mba hazo zanaka. Tsy mahay ianao any am-pianarana dia maniry mba haty ahay, mba ho lohana. Samy maniry an'izany famonjen'Andriamanitra zany daholo tsika. Raha za manokana aloha dia tiako mihitsy zany hoe raha miantso an'Andriamanitra zany n'aiza n'aiza misy anahy mivavaka ao amin'ny marary vavaka ao amin'ny tenako
dia mihainao an'Andriamanitra, ao anatin'olana dia vonjen'Andriamanitra. Fa nefa ry havana malala, eto ilay ten'Andriamanitra dia laza zao aloha ilay voalohan'ilay ten'Andriamanitra hoe satria izao ny raketan'ny fitiavana. Zay ny teny voalohany fa tsy hoe tonga dia hamonjy azy raha hoe ao anatin'ny olana izy, hamonjy azy raha ao anatin'ny aretina izy, fa ozy ilay ten'Andriamanitra voalohany vakintsika teo ilay 5:7 hoe satria izao ny raketan'ny fitiavana. Eto zany Andriamanitra dia mametraka hoe aiza ny fitiavanao. Aty ampiandohana aty aloha aty dia tia antany ianao hoe raha tianao zany ho vonjen'Andriamanitra zany, raha tianao hiainan'izany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao, dia manontany ianao aloha hoe inona mbola maminao loatra amin'izao fiainana zao, inona zao ny tena hoe zavatra hoe tena tianao, ny vadinao ve, ny zanakao ve, ny akanjonao ve, ny mety hoe ny tomobilinanao ve, tsy haiko hoe inona mety maminao tena hoe tianao ny fonao rehetra. Fa raha mbola misy maminao no Andriamanitra dia tsy possible zany, ohatrany hoe sarotsarotra ihany hoe hamonjy antsika Andriamanitra. Mety mamonjy ihany izy fa mety hoe mbola elaela vao mivaly mivavaka. Fa zao ry havana malala, raha tena tiantsika zany hoe mamonjy antsika zany Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny andro sarotra, dia zao andao tsika ho tian'Andriamanitra, andao hanompo an'Andriamanitra sika, andao tena hoe anana fitiavana an'io Jesosy io, satria tsy zava-poana ny fitiavana an'Andriamanitra. Nisy valim-pity be da be ilay ten'Andriamanitra vakintsika toy anteo, dia tena hoe fahasoavana maro. Iantso aho izy dia amaly azy ao, eo amin'ny araory izy, amonjy amin'ny voninahitra azy ao, ho vokoisako fa ela velo izy, ary asehoko azy ny famonjeko. Zany rehetra zany ry havana malala, valim-pity daholo zany raha hoe tiavantsika Andriamanitra. Ianao raha mety hoe mity olona anankiray, mety hoe ataoko hoe nareo mivady zao, ny vadinao tsy afaka hamonjy anao foana rehefa hoe misy zavatra miseho eo amin'ny tokantranonao, tsy afaka tsy hanana ny vadinao io ny vahaolana rehetra, fa izy koa raha ny olombelona voafetra ihany ny fahalalana, voafetra ihany ny fahaizana. Raha manantena olona ohatra ny olona manam-pahaizana ianao, olona ohatra ny ataoko hoe olona mahay lalàna be, voafetra ihany koa ny fahaizana zany. Tsy ho ary voavoahany daholo izay olana rehetra misy eto amin'izao tany zao. Fa ny fitiavana an'Andriamanitra ry havana malala, ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia mahavary ny olana rehetra. Ninona io, na aretina io, ny jamba ny sitran'Andriamanitra, ny maty, ny tsangana, fahagagana maro, tena hoe zavatra maro no azonao amin'izany hoe fitiavana an'Andriamanitra zany. Dia izao ny ten'Andriamanitra hoe izay tia dia aoka izy hitandrina ny didiko. Zay ry havana malala ny fanehoantsika hoe tiako ianao Andriamanitra. Misy olona mivavaka dray dia mety miteny fotsiny hoe tiako ianao Jesosy, ohatra ny miresaka amin'olona izy dia miteny hoe tena tiako Jesosy, fa nefa ny ataony ihany, mbola misotro toaka izy, mbola mitsangajanga izy, mbola mangala vadin'olo izy, mbola mitsiriritra vadin'olo izy, mbola maro, mbola miano anatin'ny fandangana, fiatsaram-belatsy, mbola betsaka ny toetra ratsy iainana. Fa raha milaza ianao hoe tian'i Jesosy ianao, dia andao ankatoavina zay teny rehetra lazainao anatin'ny Baiboly, zay teny voalaza ato, tsy hoe tsingatsinganitsika hoe ty metimety amina, ty mahafinaritra ana dia tia ankatoaviko, fa ty ohatrany tsy dia metimety ana dia tsy aleo aloha mbola hotoizako any. Tsy mbola tian'i Jesosy ianao raha izany ny ataonao. Fa andao tena ankatoa azy amin'ny teny rehetra mihitsy izay lazainy rehetra, ho ezahantsika sy ianao ankatoaviny zany. Fa tsy ho maty antika. Ho hitantsika zany fahalebiazan'i Jesosy zany, ary Jesosy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Raha niasa izy tamin'izany, raha niasa Andriamanitra tamin'izany nampisaraka ny ranomasina mena, nanao zava-magaga teo amin'ireo zanak'Israely, Jesosy nanao zavatra maro, dia mbola hainy atao zany amin'izao ankehitriny zao, amin'izao tsika tsy ianao miresaka izao, mbola hainy atao zany. Fa andao ho tiana azy.
Za ry havana malala te hijoro vavolombelona kely ahitako hoe mba tiako tenenantsika hoe Andriamanitra tsy manary ny Andriamanitra ivavahantsika. Tsy hoe milaza anareo olona efa hoe tena hoe olona manomby an'Andriamanitra hoe tena tia an'Andriamanitra fa miezaka zany hoe ho tian'Andriamanitra amin'ny fomba manontolo dia hitan'Andriamanitra zany fiezahana zany dia mba maneho koa izy eo amin'ny fiainana hoe tsy manary izy ary tena tanterahany tokoa ilay teny teo hoe mamonjy izy ao anatin'ny andro sarotra. Dia ilay teny teo hoe ny 9:40 farany teo hoe ary asehoko azy izy ny famonjeko. Za ry havana malala ny anan'izany tsika moa efa araka ny resahany eto foana dia tsika efa niresahany eto hoe tsy manao vaky sy nitsoatra zany. Dia efa betsaka moa fijorona vavolombelona izay efa natao teto fa za koa mbola te hijoro vavolombelona kely satria tena tena anareo Andriamanitra tsy manary Andriamanitra sika. Dia za koa moa miasa any amin'ny hôpitaly. Dia ny olona any amin'ny hôpitaly mpiasa rehetra any tsy maintsy vita vaksiny daholo amin'izay zany satria rehefa tsy vita vaksiny dia voaroaka. Dia tamin'ny voalohany moa mbola resadresaka mbola mandeha fotsiny fampitandremana hoe mila manao saotra zany dia hoe miratsy zany ianao miala saotra zany. Fa nisy taona amin'izay tonga amin'izay ny taratasy nazy taratasy avy any amin'ny lehibe mihitsy zany dia zao amin'izay ny soratra atao hoe miala ianao izy amin'ity daty ity raha tsy vita vaksiny. Dia manaraka izany mbola mandoha vola koa, mbola za ndray mila mandoha vola zany satria ohatrany tsy manaja lalàna ve zany za sa hoe tsy haiko fa mila mandoha vola koa rehefa tsy vita vaksiny ao anatin'izay fotoana ny lazainy izay. Dia zao ry havana malala eo amin'izay zany ny tena hoe hitsapan'Andriamanitra hoe hatraiza ny fitiavanao hoe tena aharitra tokoa ve tsy hanao an'izany vaksiny zany satria hoe sa hoe matahotra hoe ho voaroaka amin'ny asa dia hanao an'ilay vaksiny. Dia be da be mpiara-mianatra anay nisy mpiara-mianatra aminay anaky 3 teo ngambany tamin'ny voalohany zareo tsy nentina hanao vaksiny, tsy nentina hanao zareo fa samy be loha be teny. Fa avy eo amin'izay noho nisy an'ilay taratasy tonga maika ohatrany tsy teo daholo nanao vaksiny. Dia avy eo amin'izay zareo mampiororo anahy hoe voaroaka ny ianao izy raha tsy hanao an'io vaksiny hoe tsy aleo ve manao hoe efa kely sisany dia vita ny fianarana fa andao hanao vaksiny fa tsy manino izany io. Fa za ry havana malala tena tsy nanaika dia nivavaka tamin'Andriamanitra ary zany mihitsy nataoko tombavaka hoe fantatrao Jesosy ny tsy hanaovako an'io vaksiny io dia noho ny amin'ny fitiavako anao zany. Tsy hoe mitady zavatra inona, tsy hoe te style sy ohatra zany fa tiako ianao Jesosy ary fantatro fa manana lalana hiverana anay ianao fa manaiky izay fitondranao eo satria tiako ianao Jesosy nididinao dia hoe tsy manao ny vaksiny io dia tsy ataoko zany mihitsy ny tombavaka natao tamin'izany fotoana zany. Fa zao ry havana malala hitan'Andriamanitra le mba toe-po kely le hoe mba manana etaeta mba hoe tena tia azy dia tsy namela herery izy. Nandeha ny fotoana hatramin'izao aty mbola tsy voaroaka ihany fa mbola mandray karama ihany isam-bolana. Tena hoe ny any am-piasana ary faly miaraka amiko miresaka aminao ny sasany hoe tsy vita vaksiny tsy maninona ry zareo fa faly. Fa zao ry havana malala tsy nanary an'Andriamanitra natahotra tamin'izany fa zao hozy Jesosy hoe satria zany raika tamin'ny fitiavany dia hamonjy azy ary Andriamanitra tena mamonjy izy. Dia androany hiteny amintsika ianao hoe ninona zavatra misy eo aminao ninona zavatra mety mbola iainanao any ariana any, mety zavatra ady mafy lalovanao tsy maintsy misy zany raha ito amin'izao fiainantsika izao tsy maintsy mandalo fisedrantsika mandalo ady sarotsika indraindray. Fa ataovy azy antoka hoe ao anatinao ve ilay fitiavana an'Andriamanitra mitazona ny didiny ve ianao? Fa raha izany dia tsy ho very no oviana no oviana ianao, tsy ho rendrika no oviana no oviana ianao, tsy ho potika no oviana no oviana ianao fa Andriamanitra efa momba anao, efa monjy anao izy. Dia izay indray ny tena Andriamanitra izay famizarana teto androany dia ny voninahitra dia n'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Sotra betsaka ny lalàna Jonathan tsika
tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentin'izay. Halleloia. Miandry kely izentsika ao misy zatra regletsika kely fotsiny ato anatin'ny fitaovantsika ato a. Somary misy tsy mety kely ny connexion-tsika. Mankasitraka rahalahy Jonathan, Andriamanitra manan-karem-pahasoavana namaly fitianao fa dia mamy, tena mamy ny toriteny. Za matoky fa voarain'ny olona rehetrarehetra izany teny izany, ary mahakasika ilay izy mahakasika ilay izy satria vetivety fotsiny aho. Tosika tombana tsara mantsy ny fitaovantsika. Eny ary, misaotra indrindra rahalahy Jonathan, tena mankasitraka anao ary misaotra betsika satria mahafinaritra be ny toriteny ary tsy vitany mahafinaritra ihany fa tena mampahery tokoa. Ahoana ny fahitanareo azy, tsy hitanareo tena mampahery ilay tenin'Andriamanitra? Dia sorantsika ny rahalahy Jonathan izany satria hero antsika indray fanantsika izany tenin'Andriamanitra izany androany, ary matoky koa fa raha melapelatra eto dia ombantsika tokoa ny fanahy masina ao anatiny izany. Salamo faraika amby 90. Anisan'ny salamo tena mampahery ary talohantsika tamin'ny Covid, tadinareo tamin'ilay andro izay tsika tamin'ny Covid nalaza be iny, dia nitory ny salamo 91 manontolo isika tamin'izay ilay sabata izay. Minao efa betsaka nitety tamin'ireny roa taona lasa izay. Manome toky ary ny soramarina moa dia izany mihitsy hoe ny fahatokin'ny olo-marina an'Andriamanitra na dia manakaiky aza ny manjo ny sasany. Halleloia. Tombozitra rahalahy Jonathan dia mitombo fahasoavana, dia Andriamanitra manakaiky-pahasoavana maro fitena. Dia misaotra anareo rehetra koa mankasitraka azy satria mampahery azy foana ireny fampaherezana fankasitrahana izay ataonareo ireny. Halleloia. Fahatokin'ny olo-marina an'Andriamanitra na dia manakaiky aza ny manjo ny sasany, izany hoe misy zavatra izany manjo ny olona rehetra, manjo ny sasany, fa manjo antsika. Tsika izany tsy hoe mivavaka dia tsy manjo antsika izay manjo ny sasany. Fa misy zavatra mahazo ny olona, misy zavatra moa izany tsy izay tena hoe mahazo moa izany no tena tiana teneny rehefa hoe lalovana angamba. Satria ilay mahazo ny manjary ohatran'ny hoe tsy voaharotsika raha ohatra hoe misy accident mahatsiravina maty mirarakopana fatin'ny kararahantsika mianakavy reto, izay kosa aloha tsy tonga amintsika izay satria tsika rovan'Andriamanitra. Fa ny zavatra lalovana ny tena tiana teny ohatra hoe lafim-piainana. Raha lafo ny vary dia samy mividy vary lafo tsika angamba fa tsy hoe miditra any amin'ny vary tsika dia mampiseho karatra hoe zako vavaka, za mpanaraka kiradio, ay kiradio, izy amiena ny varinao, mitovy daholo, mividy lafo daholo. Ary raha mbola mampiseho an'izany karatra izany aloha raha misy izany, vao mi ataon'olona lafo aza manao an'izany. Halleloia. Hitanareo zavatra mipiblieko androany io. Amin'izao resy fotoana iainantsika izao dia fety be mihitsy any ampiasananay any amin'ny toeram-piasana ny mpiara-miasa aminay amin'izao. Tena fety be mihitsy izao, tena ny anaty misy mpampandihy tena ilay professionnel ireny mihitsy nalain'ny patron anay. Sonorisation tena tsisy ohatr'izany, jiro maro loko be dia be. Amin'izao resy fotoana izao lavilavitra any amin'ny adiny iray miala ny tranonay any ny fety. Fety ao ampiasananay androany. Rehefa tonga ny été, vao manomboka ny été dia hanamariana ny été dia manao fety ny ao ampiasana, fety be. Dia rehefa tapitra koa ny été dia manao fety be. Dia rehefa inona koa moa izay matetika manao an'izay andro anankiray roa. Dia rehefa manao fety ny ao ampiasana dia manomboka ny atoandro dia ny alina tontolo raha pitso maraina vao misaraka ety manao fety be mihitsy ny patron anay. Ny zavatra tiana tenenina hoe any ny ahitantsika izany atao hoe azo fijaliana iarahana amin'ny Kristy, fa soa ihany fa
morana izy io koa Jesosy ary-maevana ny entako fa ny anera-pitso zao zao miasa fa ny olona rehetra nandeha ny balina androany tsy miasa zany hoe ny olona endry indray zany no mahazo angano miasa valiko kely aloha raha natojo misaotranao raha tsisy ny fiovana dia tonga amin'ny herinandro iny ny t-shirt atsika alleluia na vita t-shirt atsika elahelitsika zay nananan'iranao t-shirt ka misy ny taille rehetrarehetra S, M, L, XL misy ho an'ny ankizy ihany koa tsy be dia be satria nisy fotoana zay tamin'ny vanao reny t-shirt reny zay mivady amanjato ny reny t-shirt reny feno t-shirt akira teo tatrano dia tsy dia betsaka ny naka fa avy eo izy lany any satria misy makatsy kelikely eny dia tsy te histoke zavatra be dia be zay dia vitsivitsy any aloha no nampanaovana fa raha mbola misy mila dia afaka maka vaovao indray tsika dia tsy entonareo miteny hoe za S na za M isoa meva S evereko fa XS mihitsy ary fa nizao ho anareo izay mila t-shirt dia rehefa tonga ilay izy dia teneniko eto amin'ny herinandro dia mba afaka mandray anjara ianareo ataontsika mora tsy ataontsika lafo mihitsy ny atsika fa mba ny tena manina moa zany ny zava-dehibe tsy akory tsy hanangana fiangonana eto nanao trano vady-piangonana ka hoe hanao fitadiavam-bolana izany fa ampy antsika izay efa ataon'Andriamanitra amintsika fa ny tena zava-tanjona amin'ilay izy dia izao mba hananantsika fahatsiarovana alleluia mba hoe ireny zany tsika dia miara-maka sary daholo tsika misy hoe akira teo daholo ny anay Koweït moa efa mahazo daholo zao nareo raha nambavy tany andraikitra an'izany dia ho avy koa ny antsika eto Frantsa sy Eropa sy ny sisa ny any Chine koa to raha misy koa mila any dia efa afaka mihentsika momba an'izay koa raha nambavitsika Angela dia tahiny tompatsika janontsika eo resaka t-shirt aloha fa eto tsika tonga eto amin'ilay tanàna ilay toerana hoe ny Madagasikara koa tena tokony iza misy mihitsy any Madagasikara ka ho anao izay any Madagasikara koa dia zao ny ataontsika rehefa tonga misy ilay t-shirt aty dia eo zahay mandefa milaza aminareo ny hoe any Madagasikara ohatr' zao ary ohatr' zao zay dia aza manana rehefa tsy ataontsika lafo tena ataontsika mihitsy atonga an'io hoe samy anana daholo tsika menakavy alleluia zay no faniritsika tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra efa milamina ny any Koweït afaka manjifa ondiny eny dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra salamo fa 1:20 ny fatokin'ny olo marina an'Andriamanitra na dia manakaiky aza ny manjomy sasany 14 sy ny 15 ary 19 no nentin-dralahintsika Jonatana teto amin'ny fiandrato evakiko aminaran'i Jesosy satria izany rehefa eto amin'ny fitiavana dia hamonjy azy anaratrazo any amin'ny hafa satria mahalala ny anarako izy hiantso ahy izy dia hamaly azy ho eo aminy raha ory izy hamonjy sy amin'ny voninahitra azy hovokisako faela velona izy ary asehoako azy ny famonjeko halleluia amen satria izany ny raketany fitiavany tsy hoe satria izany tiany fa le fomba fanoratra n'izy tafa mihitsy zany hoe tiako ianao sy ny hoe tena miraikitra aminao mihitsy ny fitiavako tena raiki-pity aminao mihitsy tena resy mihitsy tena potika mihitsy ny eto koa tsy miteny izy hoe satria izy navaky baiboly iny 30 satria izy tena manana diplôma be amin'ny fandalinana baiboly satria izy tena mahay mivavaka be tena misosa fotsiny tsara daholo nefa zany zavatra tereko zany tsy hoe ratsy maniriana zany ianao na hoe satria izy navita amin'ny fahadianana isan-kerinandro tsara koa zany fa tsy ratsy akory na hoe satria izy mavita mamangy olona be be isan-kerinandro na hoe satria izy mavita manao voka dehibe isaky ny 3 volana na satria izy tena mpamonjy fetiny taranaka tsy nisy oatra azy
na satria izy dia tena ny hirahira teo foana marainam-parivon'ny andro nataony tamin'ny feo voaloha feo faharoa feo fahatelo feo beso avokoa ny hira rehetra vita ny firana ray manontolo tsy ratsy koa nefa izany mianara mihira halleloia tsy hoe satria izy manao vavaka fiambenana isan'andro san'andro dia mamela belatra eo zay matsy tamin'ny mampinona tanzany ny apotika be aminao aranga tena dia efatra ny ankizy ankehitriny halleloia toy an'le fahampotehana daholo zany satria izany raiketan'ny fitiavana zany hoe ny raiketan'ny fitiavana zany zany a zavatra lalina be zany satria zany hoe no le firaiketan'ny fitiavana zany no zavatra tenenina rehetra ohariny any satria moa efa tonga eto aminareo dia noho ny fahatongavanareo zany dia zao avy ny zavatra satria moa efa navoakanao any retsaka dia vokatlay firaiketan'ilay fitiavana zany ny toyan'ny zavatra rehetrarehetra eto ao zany miraikitra ny fitiavana tena tia be zany tsy tia fotsiny a tena tia be halleloia marina mihitsy tena mampiasa za potika be taminazy taloha hatramin'izao moa zany rehefa mandeha mivoakala dia leo mihitsy izy io fa mamo any amin'ny roa maraina any tik atsona amin'ny telefona izy amin'io a matory fa za zany a rehefa mamo a dia hoe mitombo be indray le fitiavana io koa alors matory izy za fomba reo izareo lely zay any ty dady matorika la andro amin'ny roa maraina mbola atrikany matorika ela tsy olona andeha amosaviko ifo am'izany tsy amelako mihitsy eo amin'ny amin'ny roa sasany dia zany efa le tena le mahafinaritra daholo zay jerena dia tapeny telefona mampionona ala izareo e zay dada ihany raikitra ny fitiavana tadidy foana efa mamo be ary dia mbola ty nefa rano vonono ny telefona fa leo izy matsoko na no accident niko maty am'izay izy natsoko voalohany maty eo am'le tena ilana n'le appel zay le hoe aza tsona matetika fa avy fotoana tena eo am'le ilana n'le izy na no accident am'izay a foana tsy aro tena izy le tsona voalohany lay sinako ny atsoko voalohany sady nefa rekanao ranomaso toka amin'ny tana maty ange za ihany raha matoa fa mamaly tsy azo io olona io tany amin'ny tena nilana azy vo tena satria zany raiketan'ny fitiavana ao am-baiboly a misy olona ohatra hitanao hoe firesako aminazy rehefa mama taloha dia satria zany raiketan'ny fitiavany raikitra fitiavana zany a olona tena ohatr'izao zany tena miraikitra ny fitiavana zany tena niraikitra tanteraka tsy azo esorina atao ntsony ny fitiavantsika ny vaditsika ny fitiavantsika ny zanatsika tsy tokony hitovy amin'ny fitiavantsika n'Andriamanitra raha mbola mitovy amin'ny fitiavantsika ny tomobilitsika na fitiavantsika ny vaditsika na fitiavantsika ny zanatsika na fitiavantsika n'Andriamanitra mbola tsy miraikitra zany ary nefa ny tombontsoa rehetrarehetra ao ambadika zany dia amonjy azy a ananatra azy amin'ny avo a satria manary ny anarako izy iantso a izy dia amaly a izy a hoe ho amin'ny araory izy amonjy azy sy ame voninahitra azy a hovokisako fa ela vela izy araseko azy fa amin'izay tombontsoa tsy misy ohatr' izany tombontsoa tsy misy ohatr' izany vokatry n'iny vokatry ny fitiavana mahafinaritra be mihitsy ilay tendra rajo natana teo
hoe tsisy ny bazy ny fiainantsika io fitiavana an'Andriamanitra. Ny fanompona ny lasa lavitra dia tsy vokatry ny fahazotom-po ihany, tsy vokatry ny hafanam-po ihany, tsy vokatry ny ara-nitan-tsaina, fa ny tena mahatonga ny asan'Andriamanitra, ny fanompontsika an'Andriamanitra lasa lavitra dia vokatry ny fitiavantsika. Raha manana an'izany fitiavana miraikitra, ny fotsika miraikitra amin'Andriamanitra izany, dia lasa lavitra tsika. Andriamanitra ngeravina tena tia atsika, Jesosy ngeravina tena tia atsika. Misy olona anankiroa amin'ny Baiboly eo tena farak'izay mifankatia be mihitsy, dia tsy iza fa Davida sy Jonatana. Davida sy Jonatana, ohatran'ny Jonatana ilay mpitondro teny teo zany. Tena hoy ny tena Andriamanitra dia tena tiany tahaka ny tena ndraiky vakitsika izany teny zany. Samuel voalohany toko 7:20, andininy voalohany, hoy ny tena Andriamanitra. Ary rehefa nitsahatra ny teny tamin'ny Saoly izy dia raiki piti tamin'ny Davida amin'ny fanahany Jonatana, ka tena tia azo ohatran'ny tenany mihitsy izy. Tia azo ohatran'ny tenany. Raiki piti, io ilay raikitra io, raiki piti. Ary vokatry izany fitiavan'ny Jonatana Davida zany, Jerona zavatra nataon'ny Jonatana. Andininy faharoa aloha ary Saoly nandray azy tamin'izany andro zany ka tsy namela azy hody tany amin'ny tranondray intsony. Ary Davida sy Jonatana no fanekena no fitiavan'ny Jonatana azy no ny tenany. Eto zany rehefa ataontsika ny kaonty rehefa jerena dia Jonatana tena tia any Davida amin'ny ohatra no Davida tia azy. Ary Davida sy Jonatana no fanekena no ny fitiavan'ny Jonatana azy toy ny tenany. Davida zany ny tena hoe sujet eto i Jonatana azafady. Dia andiny faefatra, ary nesorony Jonatana ny akanjo ny ivelany izay teny aminy ka nomeny an'i Davida mba amin'ny akanjo fediny sy ny sambany ary ny tsipikany sy ny fekibony koa azy. Ny zava-dehibe rehetra teny amin'ny Jonatana ravana dia nomeny an'i Davida. Ny zavatra rehetra hiankina ny fiainany any akanjo ivelany zany io ilay akanjo Davida mantsy, Davida mpanjaka rehefa ilay hoe nanary lamba hoe tonga teo Jerosalema amin'ny fiara-fanekena dia nanary lamba izy dia ny saro-piaro be Mikaly i Davida tsy hoe nitanjaka diso be ilay dessin animé hitantsika ilay Davida lasa miboridana tena manao hoe torse nu mihitsy dia tonga dia manao ohatry ny salaka kely iny fotsiny hoe ino zany Davida ilay hoe nitsinjaka nanary lamba. Tsy marina zany. Davida tsy nanary lamba nitanjaka zany fa misy ny akanjo anatiny dia misy ny akanjo ivelany izay fisalorana endrika voninahitra zany. Akanjo fisalorana amin'ny mahampanjaka. Ino ny akanjo ivelany? Alleloia. Ino no nesorin'i Davida dia nandizina ao akanjo ara-dalàna ihany. Fa tsy hoe koa lasa tena ohatran'ireny adalàna etseny ireny. Fa i Mikaly no saro-piaro tamin'ilay voninahitra Davida izay nanasorany ny akanjo tena trehan'ny ankizy vavin'i Jerosalema. Dia zany loha. Tokony ovaina Davida zany ny anaran'ny tosi. Ka anaran'ny tosi nge nga tsy tadidinareo tanatin'ilay toritentsika iny anaran'ny tosi nge Davida. Malala. Ny Davida dia malala. Tojo ke zany Davida, tojo malala. Tojo malala moa tojo. Dia ny teto zany dia nesoriny i Jonatana ny akanjo ny ivelany dia nomeny an'i Davida. Zany hoe ozy mihitsy Jonatana voninahitra zany sa anao zany tsy manana zany ka omeko anse fa se tiako ohatran'ny tenako. Raha tiako hitafy voninahitra ny tenako dia aleo se mitafy voninahitra. Ny akanjo ivelany dia nomeny koa ny akanjo fediny. Zany hoe misy ihany koa ny akanjo bonada, misy indray ny akanjo fedina, zany hoe fiarovana. Zany hoe
ny soriny Jonathan na ny fierovana anazy raha misy zanatsipika amin'izany to dia maty Jonathan. Fa Davida tsy fony faty dia nomeny hatramin'ny akanjo fiadiany. Dia nomeny koa ny sabany izay tokony ahafahany manafika. Dia ny tsipika sy ny fekibony nomeny. Mianjaanja zany Jonathan. Tahaka izany ngeravana ny fitiavan'i Jesosy atsika ireo e. Ny esorin'i Jesosy ngeravana ny voninahiny natafiny atsika. Izy nahanjaanja teo ambony hazo fijaliana noho isika. Raha tena miteny hoe tena tia atsika ngeravana Jesosy. Tena tia atsika ngeravana Andriamanitra. Ary Andriamanitra tia hampianatra atsika ity azy taka ny itiavany atsika. Ny esorin'i Jesosy ny voninahiny tena Jesosy ngeravana tena nitanjaka tena indray tena mitombona tena teny ambony hazo fijaliana tahaka kenatra sisa teny amin'ny Jesosy. Tena hoe ambavahoana ny fafambaraka tanteraka. Fa isika kosa natao inona? Natafiny indray tsika. I Adama sy Eva vao avy nanota dia vao nidatra amin'ny masony. Nidatra amin'ny masony. Dia nahita fa nitanjaka ry zareo dia narefa n'Andriamanitra namono biby Andriamanitra dia nanovany akanjo. Nitakonany ny henatra. Tsy niandry ela Andriamanitra hoe raha ivolana i Adama sy Eva nianjaanja teny ohatran'ireny olona maninona ireny. Fa tonga dia nitakonan'Andriamanitra. Iza nahatonga ny henatra izy ihany. Fa nitakonan'Andriamanitra. Isika ny henatritsika nitakonan'i Jesosy tamin'ny akanjo ny ivelany ry havana. Ohatr'izany ny fitiavan'i Jesosy atsika. Nomeny atsika daholo ny akanjo fiadiana. Jesosy natolotra tahaka ny zanak'ondro vonoina teo anoloan'ny miaramila Romanina na dia teny azy Jesosy raha azoko atao nge miantso an'ny raiko dia tonga dia anjely tsy misy ohatr'izany ny ray mandripandripaka anareo azon'i Jesosy natao. Ary na dia niteny fotsiny ary Jesosy jereny tsirairay ireo. Tarapa tamin'ny Jesosy vao hosambonina teny Getsemane dia nanontany olona iza ilay Jesosy? Jesosy zano izy. Tonga dia nianjera teo ny olona. Ka raha Jesosy ngeravana miaramila Romanina izany tsy mahatazona azy raha ny herin'Andriamanitra ao anatiny. Ny fahefananany. Fa lasa ohatry ny ondrovonoina tsy miteny kapohana izy tsy namaly. Satria inona zavatra andragno nomeny atsika daholo ny fediny, ny fitoeran'ny sabatra sy ny fitoeran'ny tsipika, ny fekibo, ny akanjo fedina, ny akanjo voninahitra nomeny Jesosy atsika. Satria maninona? Satria Jesosy tena miraiki piti amintsika tahaka ny Jonathan niraiki piti tamin'ny Davida. Ny sakaiza ozy Jesosy dia mahafony ainy. Ny tena sakaiza dia mahafony ainy hamonjy ny sakaiza. Ny olona tena tia mahafony ainy mihitsy. Ianao raha milaza ianao hoe tia an'Andriamanitra nefa fieretatory raha tsy sahy hoe dia mba reraka amin'ny miaro tory be loatra izany fieretatorinareo. Tsy hiavana ka mahafoy aina angentsika mila mahafoy aina angentsika ho an'Andriamanitra ravana. Jereo zany nataon'ny rahalahy Jonathan mahafoy aina zany atao hoe mahafoy aina. Zany nge zavana tsy hotsika tsy hoe ny olona any Afghanistan sy any amin'ny Pakistan sy ny sisa ihany hoe mahafoy aina mihitsy mivavaka dia hoe tapahan-do mihitsy mivavaka fa tsika koa hoe mahafoy aina. Zany zoko hoe verina fa sinema zany nataon'ny rahalahy Jonathan zany zatsy ianao vaksiny. Vroky ianao amandovoly ianao zatsy ianao izy mahafoy aina. Ngamory havana sy tsika rehetra ny ahatra an'izany daholo. Misy fotoana izay menakavy kely tamin'ireny namaivaibe ireny ny resaka vaksiny. Nandeha niditra centre commercial izay. Dia amin'ny andro fisakafoanana. Amin'ilay centre commercial ngeza be ao en Ile-de-France ao. Feno restaurant fa izay nale tsisy mety mampiditra nefa tsy vita vaksiny. Lasa vimbinina ilay sakafo. Ka tômôbila any amin'ny parking any amin'ny étage dia kampy aka zany dia tsy amin'ilay to dia fantatry ny olona ireo tsy manao vaksiny. Raha inona ny sakafo amportina dia mihinana ireo amin'ilay seza vato ery izy eto. Dia izy olona fijery olona amin'any. Tsy te hanao vaksiny eo. Manolotra aina angentsika io ry havana. Mila mahafoy aintsika ho an'Andriamanitra. Be dia be ny olona tena manaraka tena hoe tena tsy vonona ny afoy ny ninona ho an'Andriamanitra. Andotsika andohalika vavaka seraka ny lohaliko. Andao iandoha, andao ifady amina. Kely ny heriko amin'izany. Tena mbola misy io sakafo tsy aleoko mihinana.
afoizatena no fivatikana. Ny olona te raiki-pity zany zany hoe olona niraikitra zany no fitiavany de olona tena tia ninona midona ninona miatra zany miraikitra zany niraiketa ny fitiavany miraikitra eo foana niny kidona niny kiatra miraikitra eo ohatra ny tsipolotra alaisika avy anaty ala any manaraka atsika tonga tany an-trano esorina fa miraikitra mihitsy ny tsipolotra vao miala mandalo de raikitra. No tena mandry inona moa ny asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Iza ny asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Fanenjehana va? Inona ny tokony asaraka azy ianao? Misy amintsika ngeravana mora misaraka kely amin'i Jesosy. Misy amintsika tena maivana bele. Tena malemy loatra le lakôly. Misy amintsika reo super gros mihitsy no mandraikitra atsika. Tsy mety afaka. Misy lakôly kely nankizy le fatao amin'ny taratasy eny no mipetaka niendaka ho azy. Lakôly ohatriny ny ahoana no mampiraikitra ny fitiavanao amin'Andriamanitra. Misy lekôly forte tena kolena hazo reny mihitsy. Kolena atambatra kely ny arahany dita sy ny an'le maintimainty fosotsy atambatra dia angarongarona tsara miaraka amin'ny durcisseur petaka tsara tsy misaraka eo. Fa misy ny atsika hazo no kolena de lekôly kely le nareo manao zany taloha adino lakôly de vary masaka ny atao lakôly. Izany efa nanao vary masaka ny lakôly vary masaka ny atao lakôly taloha rehefa lany ny lakôly any ampianarana vary sosoa vary maina atao lakôly. Izany efa nanao an'izany vary ny atao lakôly amin'ny taratasy. Fa misy amintsika tena hazo no kolena de vary ny ataontsika lakôly. Inona ny tazona amin'izany? Raiketan'ny fitiavana zany zavatra tena tonga de ohatr'izao zany. Le tsy mety miala. Nony ianao tia an'Andriamanitra, voky ianao tia an'Andriamanitra, sahirana ianao tia an'Andriamanitra, mifanakarena ianao tia an'Andriamanitra, tsy nanan-kelofana ianao tia an'Andriamanitra, na vita trano ianao tia an'Andriamanitra. Zany ny atao hoe miraikitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, midina vidinana tia an'Andriamanitra, miaka-piakarana tia an'Andriamanitra. Halleluja. Zany ny atao hoe tia an'Andriamanitra revana. Ary Salamo 1:9 teo satria zany rehefa tamin'ny fitiavana izy dia hamonjy azy za te tena amintsika androany. Maina le vary masaka avy eo. Miraikitra amin'ny Jesosy ve? Miraikitra amin'Andriamanitra ve ny fitiavanao azy? Manahoana? Renao ve hoe miraikitra tena miraikitra? Ireo ihany dia afaka mahatsapa an'izay. Rehefa misy rahalahy zay taloha dia mpiambina ny fiangonana nisy anay taloha izy mpiambina ny fiangonana dia matory eo amin'ny fiangonana. Dia tamin'izany fotoana izany efa andeha aty an-dafy izay dia nitomany be mihitsy izy. Lehilahy lehibe nitomany be mihitsy izy. Dia izao mba nitomany iny. Izy tsy dia nazoto an'izany hoe mivavaka izany. Fa ao amin'ilay fiangonana izy matory anatin'ilay fiangonana dia za tamin'izany mpitarika vavaka isaky ny latsinainy sy larobia zoma amin'ny 5 maraina. Manomboka amin'ny 5 maraina zany za manokatra ny fiangonana dia mitarika ilay vavaka hatramin'ny 7 maraina. 5 ka hatramin'ny 7. Izy ilay mbola matory iny dodomiko dia teo fo. Dia mitarika vavaka dia misy fotoana ao anatin'ilay fiangonana izay mirahalahy rery. Izay mirahalahy rery no be misy fotoana tsisy olona tonga raha vao avy ny orana na le ririnina be reny dia tsisy olona tonga. Dia roa lahy zay ao anatin'ilay fiangonana za ery amin'ny farany aloha izy ery amin'ny farany aloha mbola anatin'ilay boty fotsy. Mandohalika mekohaka eo mivavaka. Dia hoy izy ilay rahalahy hoe za rahalahy hozy izy tena tao anatin'ireny vavaka nataontsika. Tena reko hoe lasa ny ety an'Andriamanitra. Lasa ny ety mivavaka hoe vao mifoha dia mivavaka.
dia nitomany be izy tamin'izay izy antsony ny amoana ako dia hariva afaka maraina asa tian'Andriamanitra. Ny fitiavana an'Andriamanitra mila kolokoloana. Io tsy tonga dia raikitra be izany fa kosa kolokoloana. Ny fitiavana an'Andriamanitra dia tahaka an'ireny hoe voninkazo ambolena ireny. Dia rehefa voninkazo ambolena dia jerena isan'andro. Izay zao misy fotoana namboly zavatra dia misy fotoana taitaitra dia kolokoloana kely mihitsy izy mandeha dia misy fotoana avariny dia adino mikarakara azy eo. Fa isika ry havako mba hahatonga ny tena iraikitra kolokolo isan'andro. Voalohany antsika mbola tia kely fotsiny amin'ny tena marina ry amin'ny voalohany tsika ireo tsisy tian'Andriamanitra izany fa iny mbola tiantsika valim-bavaka samy hafa izany. Misy olona amin'ny voalohany tsika ireo tsy mbola misy hoe tia be an'Andriamanitra zany hoe maniry andeha hivavaka fa ny tiantsika. Misy zao olona eto tsy tonga eto izy isaky ny talata misy izany tadidiny hoe isaky ny talata misy fangataham-bavaka tandreo madinitsika nitokerarivo pitsa dia mandefa mesazy dia entinam-bavaka dia lahariby izy tsy tonga eo lakamisy izy tsy tonga eo efa le fa talata izy tonga eo. Tsy omena tsiny zany olona izany. Alleluia. Tsy omena tsiny satria izany toetsika tamin'ny voalohany. Iza ny tonga dia tian'Andriamanitra izany. Mbola valim-bavaka aloha ny tiantsika, mbola le manala le maharary, manala tsilo. Tsisy hohanina dia mitady an'Andriamanitra. Boka ny trosa aiza ianao Jesosy. Fa mbola tsy tia azy aloha tsika. Fa mbola tia an'ilay zavatra any aminy. Dia ao amin'izay Jesosy ilay valim-bavaka tsy efa mba tokony efa mba any Jesosy. Tsy efa mba tokony mba ilairay aminy izy mba nataoko daholo zao Jesosy na mifady amina na nanao alim-bavaka na nitandrina sabata efa tsy dia miteny ratsy intsony. Efa nialako ireny zava-mamamy ireny. Mbola tsy tia azy aloha tsika. Fa ny anaovantsika an'izany ary mbola nomin'inona noho zavatra izay andrasantsika. Ny olona tia be an'Andriamanitra izany dia olona tahaka andry Joba mihitsy. Joba 13:15 tsy mahalala an'ity teny ity ampitsika. Joba 13:15 anisan'ny teny mahafinaritra ao amin'ny Baiboly mihitsy. Joba 3:5 na dia hamono azy izy mbola natena azy ihany kanefa namarina ny lalaka eo anatrehany. Ny Joba zany tao anatin'ny fahoriany riavana. Ny olona miteny hoe tena zao ve ny afaranao, zao ve vokatry ny fivavahanao. Izy Joba na mbola hamono azy izy za mbola tia azy foana, na hamono azy izy za mbola toky azy foana. Tsy haiko tsony hoe lakôly inona zany andro Joba zany ny raketany fitiavany tamin'Andriamanitra. Lakôly taky ny ahoana zany tamin'ny Enoka zany 300 taona miara-mandeha amin'Andriamanitra tsy misaraka. Lakôly taky ny ahoana napraikitra ny fitiavany Paoly an'Andriamanitra fa nanoloany ho tapaka ary tsy tena nataony tanjony zany hoe lo ho tapaka ho faty tsy azo ifaninanana zany. Tsy fantatra tsy hoe lakôly inona ny reketany fitiavany tamin'izany napraikitra ny fitiavany tamin'Andriamanitra. Ho ten'Andriamanitra hoe satria zany reketany fitiavany dia aniny amonjy azy. Ny olona miraiki-pitia amin'Andriamanitra dia olona tsy arian'Andriamanitra mandrakizay. Ho vonjen'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mitranga. Ninona mitranga, ninona manoloana anao. Zao fotsiny atao vavan-tsaina raha tianao Andriamanitra tsy maintsy vonjeny amin'io ianao. Na amin'ny firy tsy maintsy vonjeny ianao. Na inona le olana na inona tsy maintsy vonjeny ianao. Na iza tonga an'le olana
tsy maintsy vonjeny ianao na ohatrinona mahafaka ny olona io tsy maintsy vonjeny ianao. Andriamanitra rehefa monjy anao na anatin'ny ray mpimasina le somary maharitra elaela ianao tsy maintsy voavonjy, tsy maintsy tafavoaka amin'ny ady ianao, tsy rarak'izany ianao. Ny olona tian'Andriamanitra zany araka teny rajo an-tany tsisy olona tsovahany, tsisy olana ravana tsy voavahan'ny fitiavan'Andriamanitra. Tiako be le teny rajo an-tany teo hoe tsy ny olana rehetra voavahan'ny fitiavan'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra fotsiny ianao, brava ny olana, tsy maintsy potika ianao. Nge hiatrika olana e, ny olana tsy maintsy ho avy hatrehana eo, fa tsy le olana tsony zany mijerenao fa ny degréan'ny hafanaponao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Tetodizana hoe ny Andriamanitra zay satria zany rehetra amin'ny fitiavana ka zange Andriamanitra miraikitra aminao ny fitiavako e, de inona zany ny toyany? Toy Andriamanitra de vonjeko ianao ka de hamonjy azy a, anandratra azo any amin'ny avo a satria mahalala ny anarako izy. Salamo 8:10. Salamo 8:10. Ho ten'Andriamanitra momba an'izay. Salamo 8:10. Ka de Jehovah no fiarovana avo ho an'ny manitra, ho fiarovana ho an'ny andro fahoriana izy, ary atoky anao izay mahalala ny anaranao, fa tsy fonao izay mitady anao Jehovah. Tsy fongy zany, tsy fonina zany a, tsy foy fotsiny tsotra tiana hoe ho akaiky, tsy foy ho resy zany, tsy foy ho potika zany. Avy be ndrindra ny akamarika, isy orage be mihitsy ny androany alina ka aty aminay koa zao alerte orange fa ho avy be ndrindra rehefa avy eo ahita torindray amin'le feona orana, de tsara ny varavarankely. Isy orage be mihitsy aty aminay koa zao ho avy be sady kotrika sy tselatra mihitsy ny lohan'irary volon'irina. Fa mahafinaritra io mihitsy le ahitana tory. Halleluja. Salamo 8:10. Atoky anao zay rehetra manana anao, tsy fonao izay mitady anao. Zay tian'Andriamanitra tsy fony zany, tsy fon'Andriamanitra ho resy zany, tsy fon'Andriamanitra ho potika, tsy fon'Andriamanitra ho tondron'olona molotra zany, tsy fon'Andriamanitra ho ampaparaka zany ianao. Efa afaka zao ny olona ty amintsika mampinona fa za mantsy tsy maheno zao tanatin'ny efitrano kelitsika ty. Aza dino ary manidina varavarankely rehetra ny ambony any. Halleluja. Ho anareo rehetra zay misy olana avy any aminareo. Halleluja. Ho ten'Andriamanitra hoe satria mahalala anandratra azy any amin'ny avo. Zany hoe ianao zany a, eto amin'le ambany eto mantsy a, betsaka ny zavatra mahazo atsika. Na tondra-drano tonga eo ambany eo, na inona miotsaka sy midona avy any amin'anana de ny eo ambany eo foana. Fa ianao a, ry havana, miainga avy teo amin'ilay tena loatra efa ambony indrindra narovany samby fiara, fa tonga ny rano mbola nitsingevana ihany. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe anandratra azy any amin'ny avo a. Satria maninona? Satria mahalala ny anarako izy io ny ten'Andriamanitra. Halleluja. Ianao a, nasandatra Andriamanitra teny amin'ny avo. Nasandatra Andriamanitra ary Davida, i Saoly, nasandatra Andriamanitra teny amin'ny avo daholo. Satria maninona? Satria tian'Andriamanitra. Ary za andro any tena teny aminao fa tokony masandatra Andriamanitra io fiainanao io. Halleluja. Tokony masandatra Andriamanitra io fiainanao io raha mahalala ny anarany ianao. Any raha tia azy ianao, raha fantatrao izy. Hoy le ten'Andriamanitra manao hoe hiantso ahy izy a, de hamaly azy aho. Zany hoe amin'Andriamanitra zany. Rehefa miraikitra fotsiny ny fitiavanao. Isika mpivady a, rehefa le mbola le amin'ny mifankatia tsara iny,
vao maneno fotsiny telefona maneno indre mandeha ndo hita ay malalty marite ninina zavatra atao ajanona zavatra allo neny de ahoany ina vaovao lasa de sahatsika le olona miresaka amitsay vetivety fotsiny ineny vao mandeha message valino eno rehefa manomboka matsatsotsato nahitanao ary iny appelina de resano valio tsy de zava-dehibe fa rappel izy rehefa aveo eto Andriamanitra de hoe iantso ahy izy de ina toe tonga de amaly azy vao biby fotsiny ianao de efa tonga vao maneno indreo to de raisin'Andriamanitra Jehova Jeremia 3:3 atsoya de hovaliko ianao de aniko zavatra lehibe saripatana zay tsy fantatro atsoya de tonga de hovaliko ianao tsisy appel en absence zany ny vavaka ao zao efa apetraky ny lafa le zavatra metrahana ny lany efa misy zavatra tsy de makaiza intsony efa apetraky lafa mbola sahirana vao tapaka matoritory sisa efa manomboka matsatso izy amin'iny fa rehefa mbola mamy fo miantso ganena inona vaovao ona zay ona ajanona taona ny zavatra ny olona miraiky pity amin'Andriamanitra zany iantso ahy izy de to de amaly azy ny suiten'ny appel tonga de efa Andriamanitra to de mamaly tanao rehefa tian'Andriamanitra tsika ny vavakytsika tsy ela zany vavakytsika de tonga Andriamanitra de miteny mety tsy voately zavatra tonga de tonga eo fa renao mihitsy misy Andriamanitra tonga de miteny de manomana an'iny de mametoky anao fa ho avy misy fotoana zany ravana mivavaka tena toy tsika de ohatrany matoky zany fotsiny hoe tena ren'Andriamanitra zany fa misy fotoana mivavaka tena renao mihitsy tena tsy tafiditra mihitsy zany tena ohatrany tsy ao izy zany hoy Andriamanitra iantso ahy izy de amaly azy halleloia eo aminy raha ory izy inona revana ny zavatra tsara ohatran'izany hoe misy zava-mahory anao de tsy rery ianao mety misy fahoriana ianao mandary fahoriana tsika fa renao hoe eo Andriamanitra za revana malala tsiloko avombelona aminareo ty tamin'ny volana août tamin'ny herintaona maty iny ny reniko rehefa maty ny reniko de izao ny zavatra tena efa hatramin'ny ela be nofinanina aniko hoe tena misy fotoana tena mamanay taloha mama misy fotoana izy marary de mifampianjo de misy fotoana tomany kely mihitsy resaka mama ahoana mama sitrana ao mama zany aza mbola lozana fa tena mafy be raha tena resaka ohatr'izany mihitsy de rehefa mba miresadresaka indray izy mianaka de falifanity za mama tena tsy haiko mihitsy ke ho ary mama neritretana zany hoe mama ony de tsy hoe tamintsony ka indreniko matsy de zao rehefa misy fotoana izy tonga aty aminay mizahatra mba mahafinaritra be anahako hatramy mbola kely de mbola ataony anahatra am'izao kokorina io lohako io kokorina de sokisokilo toy ny soky zany zavatra efa tiako hatramin'izany mbola kely fataon'ny mamanay anahy de na za efa lehibe zao de misy fotoana izy na tamin'izany hoe misy fotoana izy tonga any an-tranonay misy fotoana izy tonga aty andafy de mbola ataony anahy foana iny manao fandarina kely anao afaka fimbelina mama kokoro kely de kokorina kely hitanao ohatry hoe misy zavatra ohatr' zany de hoy za hoe mama tsy zakako zany hoe amin'ny fotoana hoe mama lasa zany de tamin'iny maty iny mamako raha namba felina rakoto tena natsapa mihitsy hoe mahatany de tonga taty felina rakoto tonga taty aminay voalohany tamin'ny mama maty sorako azy zany de raha nambavy rindraopo koa tonga taty halleloia sorina anareo fa zavatra tena tiako tenanareo de zao tena reko tena reniny fanahiko tamin'iny fa tena teo akaikoko Andriamanitra zava-dehibe ngerava zany hoe eo aminy raha ory izy fa tena ko anao ny mahatonga reny olona reny tratra ny gros cœur misy rano ny fo misy alahelo tsy mety afaka misy olona zay zao namako fantatro voaingana de aingana vao tamin'iny herinandro iny nodomandry satria
taona maromaro lasa tsy haiko fito taona na ohatr'izany lasa maty ny vadiny ka izy sy io vadiny io tena tsy voahitako vady mifankaty ohatr'izany zay ry havana mifankaty nke zany dia maty ny vadiny dia nanomboka teo izy lasa mahisia fafotry ny tsy ohatry marary lava aika marary lasa marary ny fony dia vao maty vao tamin'iny herinandro iny izy dia nanontany an'izany na fa inona nahazo azy dia izy hoe areti-po efatra amin'ilay mamamaty hatramin'ilay nahafatesany vadiny. Tena teneniko anareo fa raha misy fahoriana eo amintsika ka tsy eo amintsika Andriamanitra iny no mahatonga gros cœur mitomany samy mitomany ke za tamin'ny mamako maty zany tena teneniko anao tena mitomany tena tsy haiko hoe firy nahafitratra ranodefesina firy ny ranomasoko latsaka tena nitomany tena nitomany tena nalahelo kosa tomany be mihitsy fa zao zavatra tsapako reko hoe tena mitomany fa reko hoe tandreman'Andriamanitra ny foko azonareo zany nge io hoe aminy raha ory izy tombotsoan'inona daholo zany tombotsoan'ny fireketan'ny fitiavantsika amin'Andriamanitra. Alleluia. Fa raha tsy eo amintsika Andriamanitra amin'ny andro mahaory atsika tena marary fotsika resitsika mamoy fotsika. Alleluia. Isaia 3:7 nisy taminareo efa matetika mahazo registre efa tsodrano anaty Vatikanina izy nefa nahazo an'ity tsodrano ity Isaia 3:7 andiny 2 za zay vakiko amin'ny andiny 1 sy 2 mihitsy Isaia 43 andiny 1 fa ankehitriny ry Jakobo zao lazainy Jehovah ilay nahary ianao sady nanorona anao ry Israely eo aza matahotra ianao efa nanavotra anao efa niantso sanaranao ay ianao raha mitany rano ianao dia mombanao ary raha mitany io ianao dia tsy hanavotra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehatra aminao ny lelafo. Zany natao Andriamanitra reo rehetra eo tsy fahoriana daholo le zavatra mitranga rehetrarehetra eo vao ny tena Andriamanitra amin'ny sanao firaika amin'ny 70 teo eo aminy raha ory izy mba hahirio zany ry havana malala mba hahirario zany hoe za Andriamanitra raha faly aoka ianao eo fa raha ory koa aza manary ahinao fa aoka ianao eo fa hitanao zany hoe mahefa na tena tamin'iny fahoriana iny tena reko hoe nisy zavatra namaivanin'Andriamanitra tena reko ary niverina lobe mihitsy ny tsikoko sy ny ohatrany hoe ny fifaliako naverin'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana fohy izay eritreretiko tamin'izany angamba ny tsy haiko hoe firy volana nijombona ohatra ny voambarika raha amin'ny fotoana indreniko iny ny lasa tena tsapako fa teo amiko Andriamanitra tamin'iny satria za koa tia an'Andriamanitra amonjy sy amin'ny voninahitra azy ahoana moa ry havana zany hoe amonjy aloha dia amonjy tsy azavena amintsika so zany amonjy vao misy olana ianao tapalatsaka ianao dia vonjen'Andriamanitra main'Andriamanitra tsy adin'Andriamanitra hoe tsy mamonjy ianao tsy tafalatsaka anaty lavaka zany amonjy azy amin'ny voninahitra azy mba hainao zany hoe misy Andriamanitra zany manome voninahitra anao ianao ity olombelona ary mandalo atsika tololo ohatry ny tsisitsika maniraka atsika ny olona indraindray tsy manisy vidiny atsika misy olona rehefa reny olona mihajahaja be mandalo eo aminazy ny olona dia manao le tanany eo aloatra dia miondrikondrika mitsaitsaika mitsaikojaiko fa rehefa ianao mian'ny olona koza ianao indray ary be vandravarana tsy miaraba azy fa eto raha miraikitra amin'Andriamanitra ny fotsika Andriamanitra mihitsy ny amin'ny voninahitra Alleluia. Andriamanitra mihitsy ny amin'ny voninahitra tsara nge zany ry havana malala hoe sanamo fa eo amin'le misy verseny tetaviko zay tsy hitako fa tsy maninona tsy hitary fa Andriamanitra koa miteny fa raha itsika manome voninahitra azy
dia omeny voninahitra. Halleloia. Andriamanitra zany vonina amin'ny voninahitra izay manome voninahitra azy ihany koa. Dia hovokisako fahaela velona izy. Ary asehoko azy ny famonjeko. Hovokisako fahaela velona. Zany hoe hovokisana andro ela velona. Ary ny ela velona amin'Andriamanitra tsy le ela velona le sasatry ny miala aminao ny Covid, dia tonga aminao ny Omicron, dia tonga aminao ny izy de singe moa, variant inona singe moa le aretina reny. Zao nefa misy anankiray mipotra mantsy any vaovao any. Sous variant na Covid le izy, dia inona moa le anarany izay, so misy mahita an'izay nareo tamin'ny vaovao. Misy vaovao indray mantsy mipotra any. Misy anarany le izy fa sendra hitako nandalo teo ambany maso fa tsy tadidiko. Miakatra mihitsy ny tahan'le izy indray zany zao dia ianao zany tsy ela vela dia manao nareo Covid indray androany atsona indray amin'ny herinandro. Ahoana ny ela velona be nareo, ny ela velona ny Omicron indray. Vokisan'Andriamanitra fa ela velo zany voatrandry Eli. Efa antitra ve fa mbola resy ny soavaly miazakazaka. Abraham mbola mavita mitora lisaka ny tendrombohitra efa antitra be mbola mata. Zany le teo vokisana fa ela velo. Miadana. Antitra fa miadana. Antitra fa sady ela velona no mifamatra amin'ny andro iainanao ny fiadananao. Variole de singe. Ohatrany tojo. Hivernao obligatoire masque atsoatsy. Nga masque ihany. Mbola hitanareo indray zavatra hitrango eo mody mangingina, mbola hitanareo indray zavatra hitrango eo rehefa avy eo. Fa tsika tia an'Andriamanitra, tsika tsy matahotra an'izany. Tsika tia an'Andriamanitra. Aza tia zay. Hovokisako fa ela velona izy. Ary le fa ela velona anao sady ela velona ianao hovokisana andro, fa hovokisana fahasoavana, hovokisana fitahiana. Ny olona tia an'Andriamanitra dia olona tsy mijaly zany fa ambinina sy ambinina amin'ny zavatra rehetra. Tahina dia ambinina. Zany zavatra rehetra zany teneniko anao lakile ray ihany, lakile aza amin'ny tombotsoa rehetra zany dia ny fireketany fotsika amin'Andriamanitra. Misy ramatoa zay raha tadidinareo. Tsy haiko hitanareo ty karazana reportage izy ty na documentaire mombana lehilahy terroriste teto andafy teto. Ka io terroriste io namono olona be dia be. Dia rehefa tratra izy dia nikadraina. Dia ny firenena rehetra nakahala azy tena tonga dia tena amin'ny olona zany izy tena hoe tevory tena tsisy tena hozon'ny olona ho faty sy ny sisa. Dia nalaina mpanao gazety feo ny reniny. Dia izao mba zavatra tantaran'ilay reniny tena nahakasika anazy na tsy ampatsiarana ny Jeremia toko faharoa andininy faharoa hoe majeritsika iny. Jeremia toko faharoa andininy faharoa. Izy soana nitory an'ty tamin'ny 2019 ngaminy. Dia nitomany be any tory an'izy ty raha tadidinareo izay efa teto. Hoe tena Andriamanitra. Jeremia toko faharoa andininy faharoa tapany faharoa. Tsaroko ny raketan'ny fony tamiko, fony ianao mbola tanora, sy ny fitiavanao, fony ianao vanampakarana. Dia ilay nanarahanao atany anefitra teny amin'ny tany izay tsy mbola nitsipafy zavatra. Ry havana. Ny tena Andriamanitra satria zany raketan'ny fitiavana, fa misy fotoantsika miala amin'ny fitiavana io. Ary zay mahatonga ny tena Andriamanitra tena efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Amin'ny voalohantsika miraikitra be mihitsy ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Dozy Andriamanitra dia tsaroko ny raketan'ny fitiavanao tamiko. Fony ianao mbola tanora. Aizitsika tamin'ilay vao mivavaka ireny. Tsika arakaraky ny tombon'ny fotoana sy ny andro hivavahantsika dia manomboka matsatso ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Hoy ilay ramatoa, izy ndeha mpanao gazety. Ahoana izy ny zanako iny, tena zanako iny izy. Ahoana ny tantaran'izy iny, manino izy lasa terroriste zao, manino izy tena ratsy taiza nga izy iny. Dia ilay reniny hoe ny zanako iny izy nanabe azy. Araka ny tokony izy. Io izy zanako iny izy zaza tsara fanahy iny izy. Teto amiko teto izy, teto ampifoko teto iny. Tsara fanahy iny, tia anahy iny, zay aseko ataony iny dia nataony, zazapakatoa iny, manolotra fitiavana anahy iny,
tsy misaraka amiko manome fitiavana dia tia misangisangy amiko sy mavita ninina mihitsy aparangotony eo foana tazominy eo foana fa noho ny lehibe izy dia zao nanomboka ny tafasarasaraka tamiko dia nanomboka efa lehibebe izy dia manomboka miady amiko dia efa tena lehibe izy tsy tia atsony navita nikasy tanàna mihitsy ary niala tato an-trano tsy miperaka tato ntsony dia zay ny nahitako azo farany ozy izy dia izy lasa nanao nio asa fampirovana dia izy le mpanao gazety fa ny zanako izy am'izao fa valim-pirenena dia zao mba tenyle raha matoterana akasika ny kokelo izy izy mety fa valim-pirenena izy amin'ny olona ozy izy ekeko izy fa namono olona izy ary za tena mampahirin'ny olona ny fony ary tena miala tsiny tena mifono angataka fifonana aminareo mahareny ko azy fa nefa ozy izy reny rehetrarehetra reny dia tsy misy asaka anazy tsy ho zanako reny rehetrarehetra ozy izy tsy misy mahasaka anahy tsy ho tia anazy ry havana za te tena aminao androany raha tena efa tia be an'Andriamanitra ianao dia tsapanao hoe niala zany fitiavana an'Andriamanitra zany ankoatran'ny fitiavan'Andriamanitra atsika izay tsy mety ritra tsy mety podika tsy mety tapotra dia Andriamanitra vonina ame atsika n'ireo tombontsoa rehetrarehetra zao ary ireo tombontsoa rehetra ireo nefany ilayntsika amin'izao andro farany zao amonjy azy ananatra azy any amin'ny avo hiantso ny araka dia amaly azy hoeo aminy ara ory izy zao hiandro fahoriana nke zao revany amonjy azy sy amin'ny voninahitra azy hovokisako fahela velona ary asehoko ny famonjeko andaontsika hiverina itian'Andriamanitra andaontsika tena hiteny mihitsy hoe za Andriamanitra tena apio mba iraikitra ny amin'ny mba iraikitra aminao ny fitiavako le iraikitra tsy azo akisoka reny tsony tsy azo akisoko reny mihitsy fa tena tia dia tena tian'Andriamanitra araka anteny raha Jonatana teo tena Andriamanitra dia miteo manao hoe zay tia dia tandrina didiko raha te hampiseho fitiavana an'Andriamanitra be ianao amin'izao fotoana izao dia tandremy be ny didiny dia tahiny tompany itsika rehetra voarainao zay afatra izay ho azonao ireo tombontsoa ireo raha hainao ny mitian'Andriamanitra alleloia ary ilayntsika daholo ireo tombontsoa izay men'Andriamanitra zao amin'izao fotoana izao fa andro farany izao fa mety hain'Andriamanitra afaka no tafity ianao tsy mifarivotra sy tsy resy amin'izao fiainana izao ianao raha miraikitra amin'Andriamanitra ny fonao tahiny tompontsika rehetra fa miarika eo ambany elatr'Andriamanitra Ambani elatra
raha tsika hira ry havana raha tsika vavaka zany iry zany raha tsika vavaka izany toriteny zany androany ianao dia mangata hoe jesosy tena apio mba iraikitra aminao ny fitiavako mba azahoako an'izany tombontsoa mahafinaritra tombontsoa ilaiko alleloia amin'izao andro faran'izao ny vahaolany fiainanao io dia ny fitiavanao an'Andriamanitra vahaolany fitiavanao fiainanao io io olanao io dia fitiavana an'Andriamanitra tandremo fa raha tahotr'olombelona ny anomponao an'Andriamanitra dia tsy tian'Andriamanitra ianao tandremo fa raha valim-bavaka ny anomponao an'Andriamanitra ka valim-bavaka tsy tonga ny mbola mahatonga anao mitazona fahamasinana io dia mbola tsy miraikitra amin'Andriamanitra ny fonao fa ataovy izay hahatonga anao ry havako tena hoe miraiky tapisaka amin'Andriamanitra ny fitiavanao dia ho tafita soa ianao na hoentina mibavaka na hifadiana hanina na nanao alim-bavaka fa tsy tian'Andriamanitra ianao dia tsy ho tafavoaka ihany ianao misy fotoana tena marefo isika misy fotoana tsy ampy fahalalana isika misy fotoana tsy ampy fahatakarana kory ary isika fa nefa kosa raha tiantsika Andriamanitra dia voasary ny fitiavana izany rehetrarehetra izany samy mahery samy tahian'Andriamanitra mangata hoe Jesosy eo ampitoery ny fitiavako anao ataovy raiky tapisaka ny fitiavako anao ataovy tena miraiky piti aminao isan'andro isan'andro mba tonga tsy ho tafitohana tsy ho lavo eny amin'izao tontolo izao eny samy mivavaka tsika amin'izao fotoana izao samy mangataka amin'Andriamanitra hoe Jesosy eo tena taio mba hitianao be mihoatra lavitra noho ny nomaly noho ny teo fa tena hoe raiky piti tanteraka aminao ka dia ho tonga amiko izany hoe satria izany ndraiky etan'ny fitiavany dia hamonjy azy miaraka amin'ireo tombontsoa mahafinaritra be dia be samy mivavaka isika afaka sandratra mihitsy ny tananao any tokantrano any sady mandoalika ianao dia mitenena hoe tompo aoreno indray ny fitiavako anao aoreno indray ny fitiavako anao tompo halleluia ataovy tena tianao tena raiky tapisaka aminao fantatra ankehitriny fa zany ny lakile an'ny fitiavako lakile an'ny fandrosoan'ny fiainako lakile an'ny famonjena aty izao ny fitiavako anao ihany halleluia
Jesosy tamin'ny fotoana teto androany makasitraka andrina tompo afantatro fa nagnarika anay teto ianao ary fantatro fa anavaondray ianao aty anatinay ny fitiavanay ianao ahafahanay mandroso misitraka maka izany tombotsoa lehibe afa ao an-danitra ao zany saotra Jesosy malala betsaka ny zavatra tsy voalazanay teto raha misy zavatra adininay teto Jesosy nilaza azy dia za matoky Jesosy malala fa tsy mamisy ataonao raraky reny tsy mamisy ataonao latsaka-ndalany reny saotra Jesosy malala fa anao mihoatra anao izay neritreretinay any ianao satria Andriamanitra lehibe sady mahagaga ianao saotra Jesosy eo ny vozana afafy dia moavy zato ely tsy azony devolo tsaingoana tsy azony devolo finoana fa maniry sy mamaka ty anatin'ny fonay izany tenin'Andriamanitra izany ary ny fitiavanay n'Andriamanitra mafy ifikitra iraikitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata halleluia amen ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao marantsika amin'ny fotoana ndao ary ampanontsika na vavintsika makirinina ivavaka ho an'ny firenena tay tompona vavy makirinina misaotra fa Andriamanitra be famindrampo Andriamanitra tianay Jesosy malalo mbola mampirisika anay indray Jesosy hoe mitianao mifikitra aminao mandrakariva Jesosy malalo koa azonay ao an'izany izay tianao tenenina izany Jesosy malalo misaotra Jesosy fa mbola vonona zahay rehetra Jesosy mbola tianao mifikitra aminao Jesosy aoka ianao any ampahery anay ianao any hitadina anay sy hiaro anay Jesosy malalo ampitombo an'izany bebe kokoa ny fitiavanay izany Jesosy malalo tahio Jesosy azavela varim-bariana zahay Jesosy malalo fa tahio satria miandry anay ny fiainana mandrakizay satria tianao zahay Jesosy malalo misaotra fa hifikitra aminao tokoa zahay rehetrarehetra Jesosy malalo misaotra fa Andriamanitra be famindrampo ianao satria mbola magnanatra anay foana anao Jesosy malalo ny fitiavana magnanatra anay ny zavatra rehetrarehetra Jesosy misaotra tompo malalo koa ankehitriny Jesosy malalo ivavaka ho an'ny firenenanay tompo malalo finiafineninao zany firenenanay zay Jesosy tsy zanak'Israely zany Jesosy fa Madagasikara tompo malalo Madagasikara izay tsy mahazo famonjena fa tsy avy aminao tompo malalo tsy mahazo famonjena izany Madagasikara zany raha tsy avy amin'ny anaranao Jesosy malalo ary zany dia hitondrasako zany firenenanay zany enatra ianao Jesosy malalo izany malagasy zany mponinao amin'ny Madagasikara Jesosy malalo nandrafo amin'ny fahotan'izy ireo betsaka izay ataon'izy ireo Jesosy mandeha am-piangonana mandeha mivavaka Jesosy nefa tsy mitia anao tompo malalo nefa anao anie Jesosy nidina teto ambonin'ny tany tsisy hoe nanervozina anao tsisy hoe andeha anao zavatra amapotika anay na tonga avana eto Jesosy fa andeha noho ny fitiavanao anay Jesosy na dia naloto aza zahay Jesosy na dia ina aza tsy fahotanay nataonay teto noho ny fitiavanao Jesosy no nidinanao teto ambony tany hamonjy anay Jesosy malalo hamonjy an'izany Madagasikara izany tompo malalo tsy mahay mitia Madagasikara Jesosy malalo tsy mahay mitia mponinao amin'ny malagasy Jesosy malalo mifamono mifangalatra mifanitrova zavatra rehetrarehetra Jesosy na dia hitazona ny didinao aza Jesosy tsy hainy izany Jesosy malalo tena tsy metrika izany malagasy izany Jesosy malalo fa mangataka aminao azy Jesosy izany fitiavana nidinanao teto Jesosy izany tsy azonay ezaheza izany ary tsisy olo manana izany fitiavana izany Jesosy okan'izany fitiavana izany Jesosy arotsaka anao amin'ny fony malagasy tsirairay avy izaka ny lohany Jesosy malalo izaka amin'ny fony Jesosy malalo kasina amin'ny fony izany fitiavana izany satria tsara izany fitiavana izany tsy matahotra ny inona izany fitiavana izany na inona zavatra mitranga amin'izany fitiavana izany dia ataony foana satria dia fitiavana Jesosy tompony fitiavana misaotra Jesosy malalo apetraka feno am-pilatananao ane ny mpino rehetrarehetra ny mahantra ny kamboty Jesosy malalo ny mpitondra fiangonana Jesosy tsy hoe variana vola fa ny fitiavanao izany dia ataonao amin'ny fon'izy rehetra tsirairay avy Jesosy ka mba
andeha araka ny sitraponao izy re tompo malala misaotra Jesosy malala misaotra amin'ny zavatra rehetrarehetra misy mahatonga fa arotsaka anao izany fitiavana izany Jesosy malala ka hamonjy an'io firenenanay Jesosy tsy zavatra ho firenenanay Jesosy malala fa afa-tsy ny fahotana afa-tsy ny faharatsiana Jesosy fa raha izany fitiavana izany dia manjaka ao mipetraka ao izany dia mitondra fiadanana ho betsaka zavatra fitsaharana amin'izany firenenanay izany Jesosy malala misaotra tompo malala misaotra amin'ny zavatra rehetrarehetra misy mahatonga fa arotsaka anao izany fitiavana izany Jesosy malala misaotra ko ankehitriny Jesosy ravaneto zahay Jesosy malala okan'izany fitiavana izany ko Jesosy mipetraka amin'ny fona tsirairay avy tsy matahotra ny inona izany ary fitiavana mankatoy fitiavana manaiky izany fitiavana izany Jesosy malala ary mifikitra izany tsy misy maharombaka izany fitiavana izany Jesosy tena tsara izany eny hanenika ny tokantramonay hanenika ny mombanay ny fona rehetrarehetra hamanasa anay any Jesosy malala izany fitiavana izany hatory dia fitiavana izany no hipetraka aminay nandro aman'alina dia misaotra anao zahay Jesosy malala misaotra tamin'ny fotoana teto Jesosy malala misaotra amin'ny fanatehanao dia tsy laza sy voninahitra ny anaranao reriany Jesosy malala lehibe ianao Jesosy malala tsisy tahaka anao Andriamanitra diady Jesosy malala fa Andriamanitra be fitiavana ianao misaotra Jesosy malala amin'ny anaranao any anaovako izany zavaka izany alleluia amen alleluia makasitraka indrindra nanavavamakitra ireny tsika tanatin'ny vavaka mirehatra sady mahafinaritra fitiavana miraikitra an'Andriamanitra misaotra nanavavamakitra ireny dia Andriamanitra manam-pahasoavana maro fitianao dia tombositra mitombofa soavana dia maherezatra ny hatrany alleluia misaotra antsika rehetra koa nanaritra ny hatrany fanatena tapitra eto ny fandarantsika ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahanao aminay mbola tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny akiradio ianao akiradio point radio 12345.com akiradio point radio 12345.com dia afaka menonjapeo akiradio foana ianao misy totenjaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra ny fito ariva samy mahery raha voasika amin'ny ranatra so dia raha pisy resika dia efa eo neto amin'ny sivy maraina nareo iaraka amin'ny mampino natavaka maraina amin'ny folo alinareo iaraka amin'ny koa natavaka fiambenana amin'ny fito ariva iaraka amin'ny mampionina ao anatin'ny misandrata samy tahiny tompo ary dia Andriamanitra manam-pahasoavana maro fitianareo tahiny Jesosy daholo raha-pitsondrentsika amin'irano halleluia amen isika rehetra amin'ny groupe kosa dia mbola eo antsika anaty zoom rehefa efa fitondranam-bavaka androany rehefa laka misy oatra mazy dia misy fitondranam-bavaka irahanay ao anaty zoom ao dia etony daholo zavatra entina-bavaka ohatra ny talata zany dia miara mitolona-bavaka ilay ao anaty zoom tsika miona amin'izao fotoana izao samy mahery tahiny Jesosy tsika tsirairay avy halleluia amen